Niteraka faneho-kevitra samihafa moa izay olana ara-pitaterana teto Andrenivohitra izay tamin'ny ity androany ity. Manana ny ambarany ary moa Andriamatoa Jean-Louis Rakotombo avy amin'ny antoko teza manoloana izay olana izay indrindra fitokoana ny mpitatitra ny vondrona eo anivon'ny UCTU androany teto Andrenivohitra. Izy moa dia nilaza fa manahy ny sy ny fipoahana ara-tsosialy. Tatitrary. Amin'ny ankapobeny amin'izao fotoana izao ny olana misy eto amin'ny firenena dia olana eo amin'ny Andry Rajoelina sy amin'ny voaka Ray Manontolo ary endriny ray sehony zany io eto Antananarivo io izay tsy mirindra araka ny tokony ho izy ny fiainam-bahoaka. Tadideo tsara fa efa miditra any amin'ny tokantrano tsirairay avy amin'izao fotoana izao ary efa milalina dia lalina le fahasairanana. Io raha ny tokony ho izy tokony misy rindra matipendana nataon'ny ministry ny fitaterana miaraka amin'ireo coopérative maro isan-karazany ireo, nefa noho tsy fisian'izay tsy firindrahan'izay dia lasa hiteraka explosion sociale anarchique io ary tsy ho airefesina ny vokatra zany tsy amin'io resaka secteur transport ihany fa amin'ny lafin-javatra samihafa mihitsy na ny amin'ny université zany na amin'ny lafin-javatra samihafa dia ho aloha izy explosion sociale organisée ao anatin'ny fitondrano zay ao anatin'ireo institution karazan'ireo fa izy adiny fa minoritaire ny mouvance Ravalomanana. Tolo-kevitra bonne foi bonne volonté ny dirana eo raha ame tolo-kevitra kanefany miziriziry ny sasany. Raha ny sitraponay zao tamin'ny herintaona ohatran'izao efa tokony very ny président Ravalomanana. Raha ny sitraponay ireo lalàna maro isan-karazany lanina teto tokony hiteraka apaisement sociopolitique kanefany tsy zany no tediavin'ny sasany fa ny anakorontanana foana ny hitady tombontsoa manokana ho azy na ho amin'ny élection zany na sahala amin'izany.